Sunganay manokana anao le mato Filoha ajaina Andry Rinah Rajoelina. Makasiky ny filière lavany agnatin'ny district ny Maroantsetra ty. Mijaly zahay hoe ory malahelo nony fampotehany zegny filière lavany zegny amin'ny andro atsika mivola. Certes, réel problème tika o roagnivony tany, mais source ny problème tika atika province. Nagny structure diaby ni centralisena à Tananarivo. Parce que c'est pas un problème de province. Il y a un problème de Tananarivo. Voilà pourquoi ils en ont fait une solution. Les province avec Nitsanga. En a une élection, il y a un an verdere. Mampalahelo ny zava-misy navaratry ny nosiny miamora ny vidin'ny lavanilina. Kely sisa dia hitovy amin'ny vidin'ny mofo gasy sy ramanona ka ity aferan'ny lavanilina ity. Mampalahelo, sembotra ny vahoaka ny sava ary nivoaka tamin'ny fahanginana ireo ben'ny tanàna 20 be zao isolo vava sy isolo tena ny vahoaka andefa afatra mivantana amin'ny fotoram-panjakana malagasy. Sunganay manokana anao le mato Filoha ajaina Andry Rinah Rajoelina. Makasiky ny filière lavany agnatin'ny district ny Maroantsetra ty. Mijaly zahay hoe ory malahelo nony fampotehany zegny filière lavany zegny amin'ny andro atsika mivolagna kety. Potiky tsisy ampividy. Sakina misy tsy ndraikindraiky 10,000 ka hatramin'ny 3,000 ny kilony lavany manta. Sahira tsy mahavelon-tegna ny vahoaka tsy era atao lany fagnambola velo ka izay ny tondrasanay taregny aminao Andriamato Filoha sy ny mpiara-miasa aminao jiaby agnatin'ny gouvernemanta lany fagnasa e. Eto aritsika mipetraka amin'ny fanontaniana aiza ireo solombavam-bahoaka fa nahoana no ben'ny tanàna no mitsangana isolo tena ny vahoaka. Inona mariny tena mitranga iny amin'ny faritry ny sava iny, nahoana no ben'ny tanàna no mahatsapa maharary ny vahoaka ka nivoaka tamin'ny fahanginany. Toy izao hitantsika amin'izao sary izao no sisa ny anaovan'olona ny lavanilina. Ohatrany folo sady malahelo satria anisan'ny filière anisan'ny misy valeur indrindra teto Madagascar izy io ary zao ny hafarany. Ndao iverinantsika ny tantara. Raha tsahivana dia Andriamato Andry Rajoelina dia efa nidina ifotony nijery ny marary amin'ny vahoaka iny faritry sava iny ary nanome solution izy hozarana carte biométrique daholo ny mpamboly sy ny mpivarotra ny lavany. Nijereny mpitondra ankaiky koa ny makasika ny vidin'ny lavany ary nampiakariny izany tamin'izany fotoana. Zaraitsika aminareo ty karatra ty dia voasoratra ao anatin'ny lista numérika daholo hoe izavy ny mpamboly vanily. Ao anatin'ny ty biométrika misy QR code misy sary ny mpamboly. Afatarana hoe raha sanatrizany ka misy vanily very ka in'olona hoe very ty vanily ty antanina hoe izy ny tompony varotra ny taminao. De jerevana eto le izy jerevana hoe aiza ny toerana namboleny itolona eto ny vanilla de voamarika hoe azy ny vanilla sa tsy azy zany hoe ife indrindra ary tsy afa-tsisy intsony ny vanilla very zay aty amin'ny faritra mpamboly vanilla ray manontolo. Mazava ho azy fa verim-pisaorana ny vahoaka ny faritry sava indrindra fa iny avaratry ny nosy ray manontolo iny satria maharariny zareo dia nisy ny ainy ary nisy namaly tokoa izany. No io fihetsika nataon'ny fitondram-panjakana io dia verim-pisaorana ny vahoaka rehetra manerana sava ary nisy olo tena manokana tamin'izany ny député iny faritry ny sava iny. Toy izao ny nambarany. Avy mandefa fisaorana amin'ny fitondram-panjakana ndraiky amin'ny mpandrava jiaby fa voavazy zany le olana dia zavatra tsara zany le karaha zegny
za moa sy terrain aty Sambava am'izao fotoagna izy io ty magnaraka mijery ny amin'izay tsy député ihany no nanome fisaorana fa ny olon-tsotra mpamboly sy ireo zay mpandraharaha mahakasika ny filière lavany ihany koa isaorana ny fitondram-panjakana nametraka prix farany ambany plancher mety vilomanay izy io ary isaorana ny fitondram-panjakana nametra izy io hatrizay mbola tsary nisy raha nagnany ary vilomanay tantsaha izy io tsy laza zany fa raha tsy resaka ny io vidiny lavanila io izany le prix napetraka zareo prix farany ambany tanteraka tokoa zany de faly zahay noho ny nazahoana zay prix zany hoiverina mijery ny zava-misy ny taona 2024 ity isika indrindra fa ity volana aogositra ity veritarena ireo maire ben'ny tanàna iny faritra Isava iny satria maharary loatra ny fotom-piveloman'zareo potipotehana hitsakitsahana sy tsy omena lanja ny fotom-piveloman'izy ireo mampametra-panontaniana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena avy aiza daholo ireo problème mitranga eto amin'ny firenena efa betsaka ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo zay mpanaraka toetra raha-pirenena mahita fa centralisation no olana mitranga eto amin'ny firenena zao ny marary ny vahoaka eny amin'ny faritry ny province rehetra iny dia tsy maintsy mitaraina mangataka vonjy mangataka vahaolana avy any amin'ny centre any Antananarivo normal ve izany ary izay anisan'ny fototra anankiray mampisy problème eto Madagascar araka ny fanehoan-kevitry madame Pelette diso ny filazana fa ny ao afovoan-tany ny olana eto Madagascar diso izany satria isika nipetraka any amin'ny faritra no olana eto Madagascar isika no nanaiky ny fisian'ny centralisation voalohany teto Madagascar satria io centralisation io dia efa nisy tany amin'ny 1900 tany fa naninona no tsy nisy nanohitra tamin'izany naninona naverana lalaka ny fisian'ny centralisation matoa itsika tsy niteny tamin'izany fotoana dia azo lazaina hoe nanaiky ny fisian'io centralisation io betsaka ny mpitondra zay any avy any amin'ny faritra no teo fa tsy nisy nasany kitika io système centralisation io zany hoe tsy ny afovoan-tany ny olana fa isika any amin'ny faritra zay manome pouvoir izy ireo hitarika atsika ary zay ny olana eto Madagascar toy izao nambarana problèmetsika c'est province ndraiky agnivon-tany certes le réel problèmetsika ao ro agnivon-tany mais source ny problèmetsika atsika province base ny problèmetsika atsika ny province atsika déjà tia miaccuse firy province ny Madagascar atsika miaccuse région Antananarivo zaraiky ino région araiky mampikorontagna province magnodidigny Madagascar ino herindreo ino lanjandreo parce que matoa reo matanjaka fotony atsika nampatanjaka reo matoa reo mahery fotony atsika nampahery reo zegny antony nivolaniko base ny problème source ny problème ny Madagascar atsika mivoleza miaccuse agnivon-tany fa les sources problème toetritsika atsika ny province atsika source ny problème hitanareo nivolaniko hoe fa atsika misy deux problèmes atsika misy problème culturel atsika en province azonareo atsika mi concentre sur la culture anefa Tananarivo iro mi concentre sur les structures nani structure nareo nafindra a Tananarivo c'est parce que io tsy problème nareo io tsy problème tsika nani structure diaby ni centralisena a Tananarivo parce que c'est pas un problème de province io problème Tananarivo iro tsy nefa ijaly voilà pourquoi ils en ont fait une solution agnaty ro niady raha jiaby centralisation mais mbakara tsy magaga araka izany raha ohatra ka be problème isika any amin'ny faritra ary ny tena olana dia tsy maintsy mitarena any amin'ny farany tampony tsy maintsy mitalao any amin'ny voatany isika rehetra indrindra fa tsy maintsy miantso ny anaran'ny Andry Filoha tsy maintsy miantso
ireo ambara tonga ambony any amin'ny avoatany isika. Eto am-pamaranana diso ny filazana hoe ny mpitondra avoatany ny olana eto Madagascar. Isika any amin'ny faritra ny olana satria isika no nanaiky ny système centralisation. Ary tiako mampatsiahy fa ny décentralisation ty dia anisan'ny fototra anankiray système zay tsy mampanosa antsika Madagascar na oviana na oviana. Ilaina ny fanovana, ilaina ihany koa olona say hitondra fanovana ny rafitra misy eto Madagascar. Zay ny vidéontsika androany, azadino ny s'abonner sy manisy j'aime n'ity vidéo ity. Veloma tompoko.